Ho aminareo hoatranany ery havana ny fahasoavana ny fitiavana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Araka izay voasoratra ato amin'ity perikôpantsika ity, tsy araka ny teny novakiana mazava tsara amintsika anio dia alahady natokana hitondranam-bavaka ny marary hoditra ao anatin'izany ny boka isika anio. Fa tsy ny fiangonana ihany no mahatsiaro ireny marary hoditra ireny fa maro ihany koa ny firenena eto an-tany mbola mankalaza izany atao hoe journée mondiale des malades de la lèpre izany. Ka ny 4/5/20 ary mifarana ny 6/20 ny volana janoary izany. Izany no midika fa zava-dehibe loatra ny ady atao amin'izany abokana izany satria tsy mbola fonga natanteraka ny firenena maro anisan'izany aty amin'ny faritry Afrika sy any amin'ny Azia. Alohan'ny hidirantsika amin'ny afatry ny torikeny dia andaontsika no taridalana foilo mikasika izany hoe inona marina moa izany aretina abokana izany amin'ny ankapobeny sy araka izay voasoratra ao amin'ny vakitentsika voalohany ny Levitikosy 7:12. Teo amin'ny Israely fahiny dia ny abokana dia aretin-koditra mifindra no heverina fa ho azy no ny fantikana ny didin'Andriamanitra na no ny fahotana na fenina izay mbola tsy nibebahana tamin'Andriamanitra. Atao hoe olona maloto ny olona tratra ny abokana. Roana hiala teo amin'ny fiarahamonina izy ireny ka nafindra toerana, nitokana trano, nitokana fitafiana, nitokana ihany koa ny fitaovana ampiasainy amin'ny andavanandro ary raha sanatry ka maty ny olona aboka iray dia tokana ihany koa ny fasana ilevenany. Nasaina nitondra famantarana ity ivelany ny olona aboka ary nasaina nanao akanjo mpisaonana. Raha voatery mandalo tanàna iray ny olona aboka dia tsy maintsy miantsoantso amin'ny feo mahery hoe maloto olona maloto mba tsy hifindra amin'ny olona izany ary mba hiataka ny olona manodidina azy. Ny Levitikosy 7:12 kosa dia milaza fa i Mosesy sy Arona no nitendren'Andriamanitra hitily na hoe hanao diagnostika ny olona tratra ny abokana. No ny antony ara-pivavahana sahaniny dia nampianarin'Andriamanitra an'izy ireo tamin'ny antsipriany hoe zao avy ifambara izany hoe aretina abokana izany. Misy mamontsimontsina ozy izy ny hoditra, misy fery, dia avy eo lasa mangirana ny hoditra, lasa niova ho fotsy ny lokon'ny hoditra ary miparitaka mivantana manontolo izany fery izany. Ary ireo olona ahiahina mety misy an'izany tranga izany dia entina any ampisorona hotiliana naovana dingam-pitiliana maromaro. Rehefa vao marina fa tratra ny abokana marina ny olona anankiray dia tokana toerana izy mba hivavaka, hifadianina, hangataka ny famindrapon'Andriamanitra dia miandry fahagagana. Tsy entina any amin'ny hopitaly ny olona aboka ho tsaboina fa avela amin'ny tokamonina dia Andriamanitra no avela hiasa hanasitrana azy. Ary rehefa sitrana kosa ny olona aboka iray dia mandalo ihany koa eo ampisorona izy ka mandalo dingam-pitiliana ihany koa vao afaka miverina eo anivon'ny fiarahamonina ary mialohan'izany dia saina manao fanatitra sy fomba-pidiovana izy ireny. Raha fitinina izany dia hoe arety mandoza tokoa ty aretina abokana ity satria nahavoahilika teo amin'ny fiarahamonina ka nilana fitandremana mafy sy fomba fiainana entitra. Izay ny taridresaka sy ny ambangovango ny tsara ho fantatsika mikasika izany hoe aretina abokana izany. Fa inona koa sara ny fahamarinana alaintsika amin'izao toriteny izao manoloana ny tantaran'ilay boky izay novakitsika tao amin'ny filazantsara ny marika teo. Magaga ny fandaharan'ny tompon'andraikitra manao itony perikôpantsika ity fa vao manomboka ny taona dia lohahevitra miendrika fanekemponoana no asaina bodintsika, asainy fiangonana isika hanambara amin'ny pahibe maso amin'ny tenantsika aloha, amin'ny mpino-namantsika ary amin'izay tsy mpino maneran-tany hoe lehibe ny voninahitra, lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra. Ary rehefa miteny izany hoe fiandrianan'Andriamanitra izany tsika dia ny mby ao an-tsaintsika dia hoe ny mpanjaka ihany no manana izany fiandrianana izany. Koa amin'ny tsy marika toko voalohany ity 5:7 dia inona ary ny fanambarana na hoe inona ny fanekemponoana azontsika tsoahana ao anatin'izany.
Misy anankiroa izy amin'ity marana ity zay zaraina amintsika. Ny voalohany dia hoe Jesosy mpanjaka be fitiavana, ary ny faharoa Jesosy mpanjaka amin'ny toerana rehetra. Noraisina ny teny hoe Jesosy satria aty anatin'ny tontolo ny filazantsara isika. Mangataka ny mpikirakira ny écran mba andefa eo amin'ny écran ny marika toko voalohany ny 5 ka hatramin'ny 5. Ny fizarana voalohany ary isika dia hoe Jesosy mpanjaka be fitiavana. Hitantsika izany eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 2 raha sitrakareo dia aoka ho vakiantsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy boka nanantona azy ka nitaraina taminy sady nandohalika teo anatrehany ka nanao taminy hoe raha mety ianao dia mahay manadio aho. Ary Jesosy dia honena azy ka nanindrotra amin'ny tanany dia nanendry azy ka nanao taminy hoe mety aho madiova ianao. Aniaraka tamin'izay dia niala taminy ny abokany ka dia nadio izy. Amen. Araka ny voalazantsika teo aloha dia hoe arety mifindra ny abokana ary nasaina ny tokamonina mandra-pahasitrany izay tratrany mba tsy hamindra aman'olona. Noho izany dia ny olona madio samy madio na hoe ny olona samy salama ihany no mifanerasera. Izay voasoratra eto amin'ity 5 anefa dia milaza fa tafavoaka teo amin'ny faritra tokony isy azy ilay boky ka nitady sy nanantona an' Jesosy nitaraina taminy mba hositraniny. Ny tokony ataon'i Jesosy zany raha ny lalàna mifeny fiarahamonina, mifeny fivavahana jiosy dia hoe niala lavitra, niataka ity boka ity so hifindrany aretina ka ho lasa boka ihany koa. Tsy izany anefa ny nataony fa vao maika ary Jesosy nanakaiky ilay boka ary tsy vita ny nanakaiky fa nikitika nikastanana ilay boka ka dia sitrana soamantsara teo eo ilay boka. Ry havana, mahavariana loatra ho aty Jesosy atsika ity olona mpandika lalàna zay izy, olona manao tsy fanao niteny an'izany tamintsika tamin'ny 2 volana lasa tamin'ny andro ny sampana sekoly alahady. Tsy hoe Jesosy kory ilay olona mafiloha, tsy izy ny olona tsy azo tenenina, tsy marginal ozy tsika na koa hoe rebelle, fa hoana ozy voasoratra amin'ny 5 honena azy Jesosy ka naninjitra ny tanany. Rehefa nanomboka ny fanjakany taty an-tany Jesosy sy ny fiandrianana dia nanome didy vaovao dia ny didy ny fitiavana. Jaona 13:34. Ny fitiavana ny fahatanterahana lalàna ozy izy, izany hoe tsy misy lalàna mihoatra noho ny fitiavana. Noho izany ny fanjakan'i Jesosy dia fanjakana miorina amin'ny fitiavana sy fehezin'ny fitiavana. Jereo ane ozintsika teo aloha hoe i Jesosy dia mpanjaka, azy ny fiandrianana. Aizitsika nahita mpanjaka hidina eny an-dalambe dia hifanosina amin'ny olona satria mpanjaka be fitiavana i Jesosy. Aizitsika nahita mpanjaka andeha hikitika olona boka satria mpanjaka be fitiavana izy. Nanana fonena ilay boka izy. Ny olona manana fitiavana ihany ry havana manana izany fonena izany. Tsy vitany hoe nitsetsetra fotsiny Jesosy dia nijanona teo, fa tena nanana fangorahana lalina ity boka ity. Sahala amin'ny hoe narary an' Jesosy mihitsiny ny hirifirina azo ity boka ity ka izany no nanekeny tsy amin'ny salasalana hanadiovany azy tamin'ny abokany. Ry havana, fitiavana miavaka amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Ny asan'i Jesosy Kristy amin'ny fiainantsika dia nono ny fitiavany antsika avokoa. Tsy hoe tiantsika dia sitrahany antsika amin'ny aretina, amin'ny olana maro samihafa, fa ny fanahintsika ihany koa raha maloto dia dioviny ka tafakambana aminy itsika. Diso haintsika loatra fa ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana dia famonjena antsika satria tiany isika. Ary tsy vitan'izany ihany fa mifona isan'andro antsika io Jesosy io. Eo anatrehan'ilay Andriamanitra iray, tsy sasatra ny manadio antsika izy ka miteny amintsika isan'andro isaky ny fona itsika hoe mety aho, madiova ianao. Tsy misy olona tia antsika mihoatra noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Madio isika noho ilay Jesosy Kristy mitondra ny fahotantsika. Efa tafiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra isika fa tsy toy ity boka ity intsony izay voailika teny ivelany. Pon'ny fanjakan'ny lanitra isika ka miaina sy misitraka ny fitiavan'i Jesosy tsy misy fetra. Ary asainy koa izao sy anao ankehitriny hanambara amin'ny mpahibe maso fa i Jesosy dia fitiavana.
ary tena tiantsika izy. Ny famarinana faharoa dia hoe Jesosy mpanjaka any amin'ny toerana rehetra. Ho vakitsika ny 5:5. Marka 1:5. Nefa lasa ra ilaila ka nilazalaza sy nampela izany zavatra izany ka dia tsy nahazo niditra miariary tao an-tanàna intsony Jesosy, fa nitoetra tany ivelany tany an-tany foana izy, dia nanantona azy ny olona avy eny tontolo eny. Rehefa sitrana soamantsara ilay boka dia nasain'i Jesosy niseho tany am-pisorona sady nasainy nanatanteraka ny fombafomba ho fandraisana azy indray eo anivony fiarahamonina. Raha zany zavatra zany ary no jerena dia tsy hita izay eloko Jesosy satria nanaja marina tokoa izy ny lalàna teo amin'ny fiarahamonina sy ny fivavahana jiosy. Saingy loza nefa fa tsy izany indray ny zavatra nitranga eto. Ilay boka sitrana falifaly eraky ny tanàna tsy nahatambava, fa i Jesosy kosa niara-ny fitsaram-bahoaka tsy nahazo niditra tao an-tanàna intsony fa voailika tery ivelany tery. Toy ny boka indray zany Jesosy eto, niatahatahan'ny olona, noroahan'ny olona, nefa i Jesosy ilay mpanazitrana. Lasa tany an-tany foana i Jesosy. Riavana tany Galilia, tanàna lehibe, tanàna be mponina, mpanan-karena no niseho ity fanasitranan'i Jesosy ity lehilahy boka ity. Tany Galilia no nanaovany asa fanimpona, asa fahagagana, asa fanasitranana maro be, ary vavolombelona izany ireto olona tany Galilia sy Galiliana ireto. Nefa dia voatery niala tao izy, fa na izany ara nefa dia tsy tapidalaka lekory i Jesosy, fa mbola nisy olona nilana azy foana hatrany an-tany foana. Hitantsika izany hoe nitoetra tany ivelany tany an-tany foana izy. Hatrany an-tany foana i Jesosy dia mbola nataony ny olona, satria fantatry ny olona ny lazany, fantatry ny olona ny fahefany, fantatry ny olona ny fahagagana rehetra ataony. Mahampanjaka ny lehibean'i Jesosy dia tsy voafetra na voafaritra ny toerana hanjakany. Izao tontolo izao mihitsy, na firenena mpino na firenena tsy mpino, dia azy avokoa hanjakany ary toeram-piasany avokoa. Aoka isika tsy hevitra fa ireo firenena izay tsy misy Jesosy na tsy mbola nidirana fivavahana dia tsy azy, diso tanteraka izany. Mpanjaka ao foana i Jesosy, na misy na tsisy Jesosy ny firenena iray dia azy iny no foroniny io, fanjakany io. Ity firenena Côte d'Ivoire misy antsika ity koa ane taloha ka tany foana fa noho ny fahatongavany misionera dia tonga taty ny filazantsara. Toy izany koa Madagasikara sy ny firenena kristiana hafa, tany foana daholo ireny taloha. Saingy tonga ny misionera dia lasa ministeran' Jesosy ireny firenena maro rehetrarehetra ireny. Ary ny tena mahavariana dia izao, tsy tetỳ ambonin'ny tany ihany ny fanjakan'i Jesosy, fa tonga tany ambanin'ny tany, tany amin'ny fiainantsika izany, tany amin'ny fonena maty, na hotsika hoe tany amin'ny fasana. Toerana nanjakan'i Jesosy zany itoren'ny filazantsara, fonizy teo anelanelan'ny andro nahafatesany sy nitsanganany tamin'ny maty dia nandeha nitory tany Jesosy. Toerana izany, fanjakana izany. Hoy ny voasoratra ao amin'ny Petera voalohany 2:7-20 sy 20 amin'ny Baiboly Diema moa no nangalako azy. No mba nifany masiny Jesosy ka lasa nitory teny tamin'ireo fanahy voagadra. Ny fanahy voagadra dia ireo fanahy any ambanin'ny tany any anatin'ny fasana, dia ireo fanahin'ny olona tsy nanaiky an'Andriamanitra. Fony Andriamanitra nampiseho ny faharipony tamin'ny andro nanamboarany lohany samy fiara, izany hoe ireo olona taloha tamin'ny andro ny Noasy tao aoriana kelan'izay dia nandeha nitorian'i Jesosy teny avokoa. Manaraka izany, haitsika fa ny paradisa ihany koa dia mbola toerana tsy faritra hanjakan'i Jesosy. Paradisa dia ilay fonenana mahafinaritra na oriny natokana ho antsika mpino-ratra izay rehefa hiala amin'ity tany ity. Manamarina izany ny tenin'ilay jiolahy niara-nomboana taminy teo amin'ny hazo fijaliana any amin'ny Lioka 7:12-7 sy ny 7 manao hoe: Jesosy, tsarovy aho, rehefa tonga ny fanjakanao ianao, dia ho Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa, anio no iarahanao amiko any paradisa. Ry havana,
any an-danitra ety ambony tany hatrany ambany tany naiza naiza dia toeram-piandriana an' Jesosy avokoa. Tsy sahala ny fanjakana eto an-tany izay mihalevona ny fanjakana rehefa mandeha ny fotoana, fa fanjakana maharitra mandrakizay. Jehova mpanjaka maharitra mandrakizay Jesosy, ary ny fanjakana tsy manam-pahataperana hoy ny mpanao salamo. Eto ampamaranana ity volana ity ary sy izao loha hevitra izao ny havana dia tiana ny mamintona ny toriteny araka izao. Ny asan'Andriamanitra nanomboka tamin'ny famoronana izao tontolo izao sy izao rehetra mbola hitantsika sy hainantsika izao no mandresy lahatra antsika, sy mahatonga antsika hiaiky sy hanambara fa lehibe ny fanjakana na ny fiandrianan'Andriamanitra. Izy no mpanjaka mitondra izao rehetra izao. Ny teny hoe lehibe ary ny tena tsy ampy ilazantsika izany satria tsy takatry ny saintsika olombelona ny hanambara izany fahalehibiazan'ny fanjakana n'Andriamanitra izany. Tsy voafetra loatra isika, kely loatra ny fahaizantsika olombelona, tsy alala izany fa dia voafetra amin'ny teny hoe lehibe fotsiny izany. Ny mahafaly dia izao, tsy fanjakana fitsarana na fanameloana ny fanjakan'Andriamanitra, fa fanjakana famonjena feno fitiavana, satria tia izao tontolo izao izy. Ny fitiavana ny fototra iorenan'ny fiandrianana, ny didi-pitiavana no lalàna mifehy ny fanjakana sy ny fanapahana, ny fitiavana tsy mety ritra, fitiavana tsy manam-petra. Manerana izao tontolo izao ny fanjakan'i Jesosy, maharitra mandrakizay izy, araka izay voasoratra ao amin'ny Salamo 4:2 sy ny 5 manao hoe: azy ny tany sy izay rehetra ao aminy, izao rehetra izao sy ny mponina ao aminy. Ny fanjakany rehetra dia anehoany ny voninainy na mino na tsy mino ny olona. Ho an'ilay mpanjaka avo indrindra ny voninahitra, ao any amintsika zana ny fitiavany sy ny fiadanany. Amen.